fa le manolotra ny arahaba ho antsika tsirairay avy a manaraka izao fampahirezana izao ary maniry koa raha maniry ho antsika tsirairay avy ihany koa mba hahazo ny tombontsoa avy amin'izany fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika tompo. Ny afalianay Andriamanitra satria zanakao izahay ary malalanao, ankasitrahanao, ko ankehitriny dia andinika ny teninao izahay, ka mba hiteny amin'ny alalan'izany teninao izany ianao Andriamanitra, ka ho fantatray ny sitraponao ary ho arahanay eo amin'ny fiainanay, ary mba ho fantatray ihany koa fa miditra an-tsehatra eo amin'ny atsipiriany indrindra amin'ny fiainanay tsirairay avy ianao. Koa atononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy izany mivavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay jerevantsika amin'ny teny ity dia ao amin'ny bokin'ny Joba 9 sy ny bokin'ny Salamo 100. Bokin'ny Joba 9 eo amin'ny 7 no jerevantsika. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ka na dia kely aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafarahanao. Ka na dia kely aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no niafarahanao. Izay ilay teny ao amin'ny Joba. Fa ao amin'ny Salamo indray dia toy izao ny ilazany azy. Salamo 117. Fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny tompo no mihevitra ahy. Mpamonjy sy mpanafaka ianao, aza ela Andriamanitra. Fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny tompo no mihevitra ahy. Mpamonjy sy mpanafaka ianao, aza ela Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izany dia mitarika antsika andinika ny soratra masina bebe kokoa. Ao amin'ilay lohateny manao hoe rehefa Jehova no miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny zanany dia hainy ny mahatanteraka ny soa ho amin'io zanany io. Ndeha hijery olona vitsivitsy ao amin'ny soratra masina izay nidiran'Andriamanitra an-tsehatra ny fiainany. Voalohany amin'izany dia i Gideona ao amin'ny bokin'ny Mpitsara. Bokin'ny Mpitsara dia ahitana ny tantaran'i Gideona ao amin'ny 9 amin'ny bokin'ny Mpitsara io. Rehefa vakiana ny bokin'ny Mpitsara amin'ny resaka momba ny tantaran'i Gideona dia nampahorian'ny fahavalo ireto zanak'Israely ireto ary nisan'izany ny ankonan'i Gideona, nisan'izany Gideona. Zao no voasoratra eo amin'ny 15. Fa hoy izy taminy, indrisy tompo, ataoko ahoana ny famonjin'i Israely? Eny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izaho no kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Mahatsiaro tena ho kely ity Gideona ity zany. Na dia ny fianakaviany aza dia tsapany hoe malahelo indrindra. Sady kely zany izy malahelo. Fa rehefa Andriamanitra manome teny fikasana dia hozy izy manao hoe na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe. Ary na dia olo sy malahelo azy ianao dia hain'Andriamanitra miditra an-tsehatra ny fiainanao. Asehony izany eto amin'ity fiainan'ity Gideona mpanompony ity. Nomeny ny teny fikasana eo amin'ny 19 manao hoe hombanao tokoa aho ka amely ny Midianina toy ny famely olona iray monja. Rehefa Andriamanitra zany miditra an-tsehatra dia hainy ny mahatanteraka ny zavatra izay tsy nieritreretina akory. Mielo lalana ny voninahitra nefa ny fanetretena. Tô manetry tena Gideona eto manao hoe kely indrindra, malahelo indrindra. Fa asehon'Andriamanitra hoe izy miditra an-tsehatra dia porofony fa afaka ny ho tonga lehibe izy amin'ny mpanompony izany. Ao amin'ny 15:20 dia izao ny ilazany soratra masina ny teny manao hoe dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny Midianina ka tsy nahatraka ny lohany intsony. Dia nandry 70 taona ny tany tamin'ny andron'ny Gideona. Na dia kely aza ny andohan'i Gideona dia tonga lehibe izy. Satria teo ambany fitarihan'i Gideona dia nandry 70 taona ny tany.
ary ny midianina fahavalon'ny Israely de tsy nahatraka tsony a tsy nahatraka ny lohany intsony izy araka io andiny tsoratra masina io ny andiny fahavalo amby roapolo amy toko fahavalo amy boky mipitsara io. Marina tokoa ilay tenen'ny bokin'ny Joba hoe na de kely aza ny androany de ho lehibe ny hafarany. Lehilahy anankiray ao amin'ny tantara voalohany toko faefatra no jerevantsika indray izay lehilahy kely ihany koa fijery azy fa hain'Andriamanitra mampatonga anazy ho lehibe ka na de kely aza ny androany de ho lehibe indrindra ny hafarany. Ao amin'ny tantara voalohany toko faefatra no misy ny tantaran'ity lehilahy anankiray ity. Ny andiny fahasivy sy fahafolo ny jerevantsika. Andininy akiroa monja de mahafitona izay zavatra tiany ambara makasika an'ity lehilahy ity. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ary Jabeza de nalaza noho ny rahalahiny. Ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitry ny Israely hoe enganie ka ho tahinao tokoa aho ka ho alalainao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka ho arovanao amy ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany ary de men'Andriamanitra azy ny nangatahany. Eto de mahita an'ity Jabeza ity tsika izay tô kely tokoa fijery azy satria ory ny reniny raha niteraka azy ozy izy. Nahoana angano hoe ory ny reniny, mety tsy teo ngamba ny dadany, mety niady rery io reniny io. Nahoana angano hoe ory ny reniny ary nahoana ny hoe ny reniny no nanome anarana an'ity Jabeza ity fa nao eo amin'ny soratra masina ohatrany hoe ny dada foana no manome anarana fa eto de ny reniny arak'ilay andiny fahasivy hoe ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa nakaiza ny dadany. Mety zanaka azo tany antsisiny ve ty ka tsisy rainy na sanatriavina niaran'ny fanolanana ve ty reniny ity de ory raha nanana n'ity zanany ity. Tô kely sy tô tsinitsinona ny fahitana an'ity zaza ity raha izany tantara izany no jerevana. Fa Jabeza de nateraka tao anatin'ny fahoriana raha araka izay andininy voalaza izay. Tonga nalaza nefany izy. Tonga nalaza noho ny rahalahiny izy fa inona ny tsy ambaratelony no de hoe tonga nalaza izy. Kely ny andohany tô tsinitsinona ny fijery azy fa tonga nalaza nefany izy. Misy tsy ambaratelo ao izay lazainy soratra masina. Lehilahy nivavaka ity Jabeza ity. Nivavaka tamin'Andriamanitra izy manao hoe enganie ka ho tahinao tokoa ho alalainao ny faritaniko ho amiko ny tananao ho arovanao amy ratsy aho sy am'ireo zay mampahory ahy. Lehilahy nivavaka zany Jabeza izany ary nahery mivavaka zany Jabeza izany ary de nomen'Andriamanitra azy zay nangatahany. Ny Salamo faefapolo mivakitsika tany am-boalohany de manao hoe fa na de ory sy malahelo aza ny tompo ny mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao aza ela Andriamanitra ao. Na de ory sy malahelo aza ny fahitana an'ity Jabeza ity de ny tompo no namonjy azy ary tonga malaza izy. Lehilahy nivavaka izy. Mety eza mba hanana fiainam-bavaka sahala ny fiainam-bavaka Jabeza ny tsirairay avy amintsika ka ho fantatsika fa ny tompo tokoa no mihevitra atsika tsirairay avy ary mba ho ampodin'Andriamanitra amin'ny araka izay sitrapony ny fiainantsika tsirairay avy rehefa manana izay fiainam-bavaka izay tsika ka omen'Andriamanitra atsika ny izay angatahantsika. Lehilahy anankiray indray i Davida no jerevantsika am'ty anio ity. Davida kely indray zany ny resaka. Davida kely arak'izay anarana alalana azy izay satria izy tokoa mantsy no faralahy amy rainy amy zanaky ny rainy i Davida kely ary kely izy raha mitaha amin'ny mety ho fahavalony ho setrainy eo amin'ny fiainana na biby izany na olona. Tena kely Davida eo anatrehan'izay. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 9 no misy ny tantarany Davida izay anovozantsika fampahirezana indray am'ty anio ity. Eo amin'io toko 9 amin'ny Samuela voalohany io de ao amin'ny andiny faefatra no anomboantsika azy. So vaky ny teny. Ary Samuela izay nanao izay nolazainy Jehova de tonga tao Betlehema
ary nitsehana azy amin'ny kovotra ny loolona teo an-tanàna ka nanao hoe fihavanana va no hiavianao voatonona eto Betlehema tanànany Davida. Efa mijery ny boky Mika isika any amin'ny Mika 5:1 de tsy Davida ihany ny kely fa na ity Betlehema tanànany ity aza de ambara amin'ny boky Mika fa kely ihany koa izany kely satria zao nilaza amin'ny boky Mika 5:1 azy manao hoe fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory dia avy aminao no ivoahan'ny izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely hatry ny fahagolano efa nivoahany de hatrizay Betlehema kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory any hoe misy tanàna arivo zany ao amin'ny Joda de Betlehema tsy tokony ho isan'io akory mety tanàna tsy de eritreretina hoe isongadina mety ambany tanàna ve nilazana an'izany sa hoe tanàna tsy relaza fa de izay ity Betlehema ity zany kely ary ny mponina ao aminy de manana anarana hoe Davida kely matsikaiky izany toejavatra izany kanefany afaka miditra antsihatra Andriamanitra eo anatrehan'ny toejavatra na de kely aza ny andohany de ho lehibe ny hafarana arak'ilay tenenin'ny bokin'ny Joba teo. Tonga tao Betlehema Samuela miaraka amin'ny tandroka kely anankiray misy diloilo fansorana. Fantatry ny olona rehefa mivimbina amin'izay Samuela mpaminany fa na izy mpaminany hosoranao na izy mpanjaka hosorana amin'ny toerana anankiray rehefa mivimbina an'izay zany Samuela mpaminany. Hany ka ireto loholona teo amin'ity tanàna amin'ny Betlehema ity rehefa nahita ny Samuela mivimbina izany tanànan zareo kely tsy de manahoana nefany mpaminany lehibe ny tonga eo aminy de inona ny nataon'ireo loholona nangovotra zareo torakovotra zareo nahita n'izany fahalebiazana nefa kely ny toerana misy an zareo izany. Zay nilazany soratra masina azy hoe ary nitsehana azy amin'ny kovotra ny loholona teo an-tanàna. Inona ny zavatra niseho eo amin'ny 10 dia fantatra fa novorian'ny Jese ny zanany 7 mirahalahy mba ho aintiny ao anatrehan'ny Samuel ho aseho ao anatrehan'ny Samuel nampandalovin'ny Jese teo daholo ny zanany 7 mirahalahy fa Jehova kosa tsy nifidy na ny ray tamin'ireo 7 ireo tsisy nankasitrahana. Vao niseho ny voalohany izay atao hoe Eliab de Samuel amin'ny fijeriny amin'ny maha-olombelona azy de tonga de ozy izy hoe ny voahositry Jehova tokoa ity mihitsy zany lay ho voahositry Jehova ary ohatray ihany koa fijeriny dadany satria ilay tena misongadina indrindra amin'izany no narosiny aloha samy diso anefa ny fijerin'ireo olombelona anankiroa ireo tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra. Rehefa nampandalovina toy izany ka tsy nisy tamin'izy ireo nofidian'Andriamanitra de izao ny zavatra nitranga. Eo amin'io 12 de hoe aroy Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa va ny zanakao rehetra de hoy izy ny farany no sisa fa miandryondry izy. Aroy Samuela tamin'i Jese maniraha akazy fa tsy hipetraka inana isika ambara-pahatongany eto. Mampalahelo zany toejavatra izany nahoana ny mampalahelo satria ho an'i Jese fantatry Jese hoe anositra mpanjaka zany ty Samuela ity kanefany nampandalovina teo anatrehan'ny Samuela ny zanany 7 de tsisy izy de tsy mba mbitany an-tsainy Jese akory hoe mbola misy zanako ankiray ny mpaminany Samuela fa aleo aloha atsoko vetivetika izy na mpanirahako vetivetika akanazy tsy izay ny zavatra nitranga to tsy dodina akory ity Jese rainy ity tsy nahatsiaro an'io zanany io fa i Samuela indray aza nitotriny hoe ny any sisika nanontany manao hoe tapitra eto avokoa ve ny zanakao rehetra raha tokony ho Jese no nyteny hoe mbola misy zanako ankiray de Jese indray manontany hoe tapitra eto avokoa i Samuela indray manontany hoe tapitra eto avokoa ve ny zanakao rehetra de avy eo Samuela naniraka hoe ampanalao ary izay faralahy sisany izay. Ny toerana misy an'i Davida dia faralahy arak'izay tenenin'izay ary raha ho antsika malagasy de ohatrany hoe ny farany no tena tiana fa ho an'reto eto amin'ity tantara ity de ilay farany no alefa miandryondry ihany alefa any Antsahary ihany
ny tany lavitra any amin'ny tany tsy misy olona any fa de ny biby no namany, mety misy liona any asaina misetra izany izy, mety misy bera any, mety misy biby masika any asaina misetra n'izany ity zanaka faralahy ity, mety misy orambe mivatravatra any mety misy masoandro mikaingaina fa de manarak'andro any ity zanany ity izany ny toerana misy an'ity faralahy ity, to kely to tsinotsinona ny toerana misy an'izany Davida izany. Kanefany tsy natao Samuel ho tsinotsinona izy fa napangalana izy alefaso makaty izy oento miseho eto anatrehako izy hoy Samuel fa misy ilan'ny tompo azy. Rehefa tonga teo anatrehany Davida de tsy diso ny programan'Andriamanitra fa rehefa tonga teo Davida de tonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe mitsangana ho sory izy fa io no izy. Zay zany tenin'Andriamanitra raha vao tonga teo Davida. Ilay to kely sy tsinotsinona de io no ho sorana ho mpanjaka, na de kely azany ny andohany de ho lehibe ny hafarany. Mitsangana ho sory fa io no izy. Ary rehefa nanositra azy toy izany ny mpaminany Samuel de nilatsahany fanan'Andriamanitra izany Davida izany ary tonga mpanjaka fantadaza indrindra. Misy mpanjaka fantadaza indrindra teo amin'ny tantarany tany de zany Davida izany no mitana ny laharana voalohany amin'ny hoe mpanjaka nanana ny maha izy azy. Fantatra ihany koa teo amin'ny tantara fa nandresy fahavalo maro izy, raha tsy hitanisa afa-tsy Goliata sy ireo Filistina isika. Kely ny andohany fa tonga lehibe sy fantadaza toy izany ity Davida ity no ny voninahitr'Andriamanitra. Na de kely aza ny andohanao de ho lehibe indrindra ny hafaranao. Afinaritra zany tantarany Davida zany. Lehilahy anankiray farany de ny apôstôly Paoly no jerevantsika ao amin'ny bokin'ny Efesianina 3:15. Efesianina 3:15 miresaka indrindra ny apôstôly Paoly io, izay ny apôstôly Paoly moa nanoratra izany bokin'ny Efesianina izany, de milaza ny tenany izy ary manoritra ny tenany ho kely io apôstôly Paoly io. Zao ny ilazan'ny epistily ny Efesianina 3:15 azy. Eny, izaho izay kely no ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao de nitory amin'ny jentilisa ny haren'ny Kristy tsy hitalana. Zay zany ny anoritany Paoly ny tenany. Any amin'ny ankizy any amin'ny klasy fahadimy de mampiasa ilay signe de comparaison any amin'ny matematika izany, ilay misy signe de comparaison iny zany. De rehefa apetraka eto amin'ity resahan'ny Paoly ity zany izay signe de comparaison zay de milaza ilay andinitsoratra masina hoe ny apôstôly Paoly zany de kely noho ny kely indrindra. Raha misy zany kely indrindra amin'ny olona masina de ny apôstôly Paoly zany mbola kely noho iny olona masina kely indrindra iny. Tena bitika nge zany ny apôstôly Paoly eo anatrehan'ny olo masina rehetra raha izay filazany tenany izay. Izaho kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina hozy izy. Zany ny toerana misy an'ity apôstôly Paoly ity. Kanefa na de kely toy izany aza izy de lehibe ny hafarany satria nomena azy ny fahasoavan'Andriamanitra, nomena azy ny tombontsoa hitory amin'ny jentilisa ny haren'ny Kristy tsy hitalana. Tombontsoa lehibe zany mizara ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa ary nomena ny apôstôly Paoly izany. Natanteraka ny fiazakazahany io apôstôly io. Ary na de kely sy bitika toy izany aza io apôstôly Paoly io ny tenako aza de tsy sahitaha amin'izany apôstôly izany ka hoe sahijoro eo anilany hoe io Paoly de io za tsinotsinona ny zavatra mety ho vitako mitamy zava-bitany zany apôstôly izany satria de mitory ny fahasoavan'Andriamanitra tany amin'ny jentilisa izy. Tena lehibe ny zavatra ny tanterahany io apôstôly io ary lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra nomena azy. Riava malala, na de kely aza ny andohany de lehibe ny hafarany, na de orso malahelo azy ireo mpanompon'Andriamanitra ireo de hain'Andriamanitra manova ny toe-javatra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Zany teny fikasanao amin'ny bokin'ny Joba sy ny bokin'ny Salamo zany ane de iriko mba ho tanteraka aminao sy ny ankonanao, ka na de to kely sy to tsinotsinona aza ny ankonanao na ianao isam-batan'olona de afaka manova ny toe-javatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ka mahatonga anao ho lehibe
sy hanana toerana ambony sy tsara lavitra de ny toerany mahazanak'Andriamanitra ilay mpandova ny teny fikasana, mpandova ny fiainana mandrakizay ary miara-manam-boninahitra amin'i Kristy ho tanteraka aminao anie izany teny izany. Amen. Indre ny hafalianay Andriamanitra ao mandre izany teny izany, na de kely tokoa aza no miandohany ireo mpanomponao ireo, na de ory sy malahelo aza izy ireo, de tonga lehibe sy tonga amin'ny toerana izay nirinao ho azon'izy ireo tsirairay avy. Manoloana izany tantaran'ireo mpanomponao izany Andriamanitra de indreto ihany koa izahay izay tô tsinitsinina eo anivon'ny mpiara-belona aminay, tô kely sy bitika eo anivon'ny mpiara-monina aminay, fa ianao Andriamanitra efa niantso anay ho zanakao satria izay nandray an Jesosy Kristy, de meteza ianao Andriamanitra mba hampatonga anay hahazo ny tombontsoa amin'ny mahazanakao izany ka handova ilay fiainana mandrakizay izay tsirairay avy ary hiara-manam-boninahitra amin'ilay zanakao be voninahitra izay tsirairay avy rehefa mby avy eny amin'ny rao any lanitra izy. Tononona sangatana amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.